Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manam-pahaizana anankiray manao hoe ny Aidy dia fivoahana amin'ny volana Ramadan fa tsy sanatria fivoahana amin'ny finoana Islam. Midika izany, rehefa tonga ny Aidy dia tapitra treo ny volana Ramadan. Tapitra treo ny fifoazantsika amin'ny maraina mihinana suhury ary mihinana iftary amin'ny hariva tahaka ny fanaontsika amin'ny volana Ramadan. Fa tsy sanatria fivoahana amin'ny finoana Islam. Inona ny tiany teneniny amin'izany? Ny mampalahelo rehefa tonga tahaka izao ny Aidy, rehefa tapitra ny Aidy dia ny akamaroan'ny mpino Islamo tapitra treo ihany koa ny fanompoana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tapitra treo ny fanaovany soala, tapitra treo ny fanaovany sadaka, tapitra treo ny fanaovany qiyamul layli sy ny tahajjud, tapitra treo ny famakian'ny Qur'an, tapitra treo ny fanaovany dua, tapitra treo ny fanaovany istighfar, tapitra treo ny fibebahana, tapitra treo ny fanampiana ny hafa, tapitra treo ny fandehanana moské, tapitra treo ny fitafiana hijabu, tapitra treo ny fanaovana io karazana fanompona maro izay nahazatra antsika tao anatin'ny volana Ramadan. Tahaka ny hoe rehefa tonga ny Aidy dia mivoaka ao anatin'ny finoana Islamo isika. Tahaka ny hoe Aidy nanapaka ny fanompoantsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nanapaka ny fifandraisantsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Nefa ny Aidy dia fety ho an'ny mpino Islam ho fankalazana ny fahavitany izany fanompona goavana tamin'ny volana Ramadan dia ny fifehezana izany. Fa kosa aorinan'izany dia mbola miverina manompo any Allah foana isika, miverina manao soala foana isika, satria ilay tompontsika tamin'ny Ramadan dia mbola izy ihany no tompontsika aorian'ny volana Ramadan. Zay nahatonga manam-pahaizana anankiray ihany koa ny teny manao hoe bi'sal qaumi alladhina la ya'rifuna Allaha illa fi Ramadan. Loza sy faty antoka ho an'ny vahoaka anankiray tsy mahafantatra manompo an'i Allah afa-tsy amin'ny volana Ramadan. Isika dia tsy tokony hanao izany toe-tsaina izany, satria miparitaka tapitra ny Ramadan, betsaka amintsika miverina miditra ao anatin'ny bara, betsaka amintsika miverina mijangajanga, betsaka amintsika miverina mandeha boîte de nuit, betsaka amintsika miverina mangalatra, betsaka amintsika miverina mifosafosa, miteny ratsy, manaratsy ny namany, betsaka amintsika efa tsy menatra intsony ny manao fahotana. Nefa tsika voavy ny talao tamin'ny Allah, voavy ny fona tamin'ny Allah, voavy nanao fanompona sy zavatra mahafalifaly ny Allah. Karipiny Islam, raha tianao voaray ny Allah, ho raisin'ny Allah ny asa soa rehetra nataonao tao anatin'ny Ramadan, dia toizy zany aorian'ny volana Ramadan, fa zay no mariky ny fandraisan'ny Allah an'izany fanompona izany. Engany antsika jiaby ho mpanompo ny Allah amin'ny fotoana rehetra. Engany antsika rehetra mahatsiaro ny Allah amin'ny fotoana rehetra, fa tsy sanatria amin'ny volana Ramadan ihany no ahatsiarovantsika any Allah subhanahu wa ta'ala. Andaotsika hiverina nompo an'i Allah, andaotsika hanohy ny fanompona, andaotsika hanohy ny fifehezana, indrindra ny fifehezana eninandro amin'ny volana Shawwal izay ho hazavaintsika rahampitso insha Allah, apartao betsaka any amin'ny hafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.